fa isan'ny sehatra mampandroso ny firenena iray ny fambolena, indrindra moa fa irony fambolena eo ambony velaran-tany midadasika irony. Manamafy izany ny Tozy Green izay mivelatra eo amin'ny ity sehatra ity ary mandray anjara amin'ilay hetsika Foire internationale de l'agriculture izay totosaina etsy amin'ny Jean Forelo Tanjombato. Manana toerana lehibe eo amin'ny fampiroboroboana ny toe-karena eo amin'ny firenena iray ny fambolena eo ambony velaran-tany midadasika na agriculture à grande échelle. Mety ahita fahombiazana izany raha ho an'ny firenena izay mana toe-karena miankina betsaka amin'ny seha-pambolena araka ny fidirin'ny Tozy Green izay mamokatra eo ambony velaran-tany mirefy 4 hektara any atsimo ka ny 920 hektara amin'izany ambolena katsaka. Safidy ny tany any amin'ny Yorombe satria any misy tany lehibe midadasika mbola azo eksploatena tsara. Kanefa ny any tany any maina be sady mafy be no le doro-tanety fa le opportunité zany tena ngeza be hoe misy tany be dia be any dia mba ahafahana transformer an'iny tany iny zany mba azo ampiasaina sy mba haniry tsara le voly dia mila matériel sy équipement spécifique zany dia anisan'izay ty tracteur goavana be atorinako ty ny anarany dia Challenger MT 875E dia izy io zany dia sady matanjaka no mavesatra dia ahafahana miasa an'le tany mafy sy maina any amin'ny sud dia ahafahana manomana anazy amin'ny culture maro isan-karazany. Tsy ny fandrarahana eo amin'ny seha-pambolena fotsiny no imaty-matesan'ny Tozy Green fa orinasa mandray andraikitra ihany koa izy. Ny exploitation anay zany dia ao Asatrikala dia ao amin'io faritra io zay dia efa nanamboatra hôpitaly, efa nanamboatra CEG, EPP, dia efa nanisy koa borne fontaine izay mamatsy eau potable eo amin'ny 12 000 litres eo isa-taona. Dia efa izay koa zany manampy ny tanora eny an-toerana ao anatin'izay sehatra izay dia miara-miasa amina association izay ny anarany hoe Terre Emmêlée dia mi-promouvoir ny éducation par le rugby zany mba ampianarana ny ankizy mba hivelatra kokoa sy mba manana avenir kokoa zany izy. Dia ao anatin'izay sehatra izay dia ni-créer izay ny atao hoe rugby académie Satrikala. Mandray an-tanana ireo mponina avy amin'ny komina manodidina eo amin'ny faritra Yorombe ihany koa ny Tozy Green eo amin'ny resaka fitsaboana ka maimai-poana ny fitsaboanan'ny ankizy sy ny fanafody ho an'ny ankizy latsaky ny 5 taona raha toa ka ny fanafody fotsiny no vidiana ho an'ny lehibe. Mandray anjara amin'ilay hetsika Foire internationale de l'agriculture andiany voalohany etsy Tanjombato ny Tozy Green.